fa ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy izay ihany mofo dia fianakaviana dimy indray no very trano sy tany ny fonenana amin'izao fotoana izao vokatry ny ady tany izay mitranga moa amin'ny faritra Akady fotsiny. Nisy ara moa ny fitaranana izay nataon'ireo fianakaviana ireo. Rosirakotinay sy Mamrasoana io. Tokantrano dimy no very fonenana eny Akady fotsy vokatry ny ady tany. 12 taona lasa izay no nividin'ny tany iray tetsy Akady fotsy ireo fianakaviana izay no roasin'ny olona amin'izao fotoana izao satria nolazain'ireo farany fa azy ireo ny tany. Ny olana fototra araka ny fanazavan'ireo fianakaviana very fonenana dia namidin'ilay tompon'ny tany indroa ilay tany taty aoriana ka ireo milaza fa tompon'ny tany ankehitriny dia nandroaka ireo fianakaviana. Nitaraina ihany koa ireo fianakaviana fa tsy nijanona teo amin'ny fanalana azy ireo teo amin'ny trano fonenany fotsiny ireo olona fa nisy ihany koa ny fikasihan-tanana. Daholo ny vatana rehetrarehetra nanaovana anay tao toy ny felany teny ratsy nihinana anay tao pareny nihinana anay tao ahoana moa ny anakela izany zay tsy manaka an'izany mahitsy zay Iza nanao an'ilay izy le hoe roday hono ny tompony lasa fa mividy fahandro nefa zay tompoko mividy voalody izy mivolana mividy fahandro dia zao nanaovana anay hoe ataony adina herisetra be okan'izao mahitsy zay be 10 taona tompoko mipetrahanay teo le tany zany azo madama vidinay zany le tany dia nefa vidinay dia vita daholo ny vola dia raha matovitananay anazy maty dia laza fa naminamidin'le olona fa naminamidin'le ramose fandro ndray zany le tany namidin'le ramose fandro ndray zany le tany tamin'reto le roday reto ndray zany dia ireo zany manao adina herisetra be aminay reto olona manao akeriny be anay tamin'ny zomasy tamin'ny androany reto olona tsy fantatra ireo tamin'ny diso zao zay nefa mba nidiny ny vavadinay dia navoaka ny daholo ny entanay. Efa nanomboka tamin'ny volana Aogositra no efa nisy ny fandroana ireo fianakaviana izay nivelona tamin'ny fivarotana charbon ary nasaina hanatsahatra izy ireo ihany koa ny asany. Efa nisy moa ny raharaham-pitsarana sy fitoriana izay napetraka ireo fianakaviana saingy mbola miandry ny valim-pitsarana izy ireo.